Niova. Se mba haenjana akory zalahy taranjana trehantsika teo ka tsisy niditra tamin'ny lohako mihitsy na kely ary. Marina moa. Lohako aza tena narariko. Ela be. Tsy andriko mihitsy izay nivoahana teo. Za indray aloha tena nakafy aleoko manao an'iny toy izay le matiera anankiray izay sady le mpampianatra teo mahay mampianatra be. Tena enjana zalahy le teo atsika tokony mba mila manalazy kely sady androany teo vao talata viny ty vao zoma. De gaga misarika nely ty zary bery. Aiza fety reny mba matiera ankafizina. Fotoana verimaina fotsiny neny raha misena mpianatra teo aloha raha sa manokany. Raha zany aretina andohako zany aloha dia tena mety le mitsangatsangany. Sahoana ozy nareo ka nombon-kevitra be raha mihitsy ao tonga dia raiketo le pro ary. Fa pro makaiza tsara aloha le resaka vatsy. So dia zavatra mitsingilaila fotsiny tsy ho tanteraka fa ohatra mahazatra. Resaka amin'ny BDP fa tsy hita akory izay fivoahana avy eo. Oka aloha zalahy. Raha amin'izao aloha tena tsy mety izany mivoaboaka izany lesona ianarana mbola BDP ny examen milomanina. Ry sarika koa dia ray nitetaka tsy ary rangatsika any dia mifampianatra any sahoana ry rindra. Hita ao sady efa mianatra foana nge tsy aloha mba manala kely. Tena marina lesy zany rindrako. Ny ry sarika dia tadiavin'ny hiboka ao ampianaranao foana hianatra foana. Raha tsy fianarana ihany ny fiainanako. Mila mba manala azy kely, makamaka rivotra madio sady misitositina maka inspiraka. Zay ne ho ahy confinement rehefa tsy fidiny tamin'izany fotoana. Tsy aloha mba manala kely indray. Tsy resy lahatra amin'izany aleo no mianatra ihany ka. Doranga vahiny ary ty mintsy mandeha anaty ray volana ve tsika nandeha voaka dia maninona Yasina lehibe menimeny mihitsy aiza zany zao ny toerana mety amin'naka. Tsika indray ny tsy makasarotra rindra. Toerana tonga dia milamina be, misy fary, tsy ho drivotra malefaka, sady misitaka lavitra andrenivohitra. Tsisy atahorana amin'izany. Any Masinarivo lesy Masinarivo? Aiza lesy zany driasana? Ohatran'ny toerana mbola tsy hainiko mihitsy sady masina ny arivo. Aza be safara lesy rindra. Rehefa mandeha aloha dia mandeha. Ka hoana? Raiketina sa tsy raiketina? Inona mbola mampisalasalany sarika? Andao ranga. Eny arako. Kofehy manara-pandretra aloha zany amin'ity ilay mitoraka ity. Za aloha ry zareo ohatran'ny tsy azoazoko le anara-toerana fa zany hoe mandeha foana ka. Dia sarika tsy kofehy manara-panjaitra izany fotsiny fa sady mahandro ny sakafoko ty. Oay ho ary lala. Fa nareo aninona fotsiny? Samy mitondra sakafo ny ranga. Aiza kosa dia hoe samy mitondra sakafony fa alao mba hisy fiombonany atambatra any amin'ny daholo. Vehivavy rangalao hikarakara sakafo Tsy clé zany fa aloha to dia hoentina manta dia ihany samy miaraka amin'ny Tsy mety karakara. kosa aloha zany sarika. Lany fotoana androanina any fotsiny. Na zao sarika aleo ianao menay vola dia ianao no metsena sy mikarakara dia fitaovam-pihinanana fotsiny no entinay amin'izany. Tsy maninona fa eto anay ny anjaranao Eny ary. Tratra ny be ny vitsy amin'ity fa dia tsy maintsy manaiky mba zay ahay fa tsy hoe dia tady ianao potongerinà lohatra be fotsiny eo. Ary andao andeha hianatra amin'izay fa tsy lozana miresaka eto fotsiny ka. Zay fa misabotsy zany dia aleo mainga maraina fa hitanareo ihany ny ambodiazy ety amin'ny tanàna Neny afaka mba miresaka kely aminao ve za? Entiny teninao anaka.
Zany ho fa Misy inona? Misy olana? atao hoe olana nefa tsy olana le izy fa zao ary hitany eny Aza hodikodina re rindra. misy ahoana re Misy zany tovavy? aka Fa inona? neny koa zany zany dre fa misy devoir de groupe ho zay raha pitso de io ne raha kely amineny hoe mba hamonjy an'izay Aizany taratasy fanamarinana an'izany. neny koa zany aminay samy mpiara-mianatra re zany Ay, mila maloma an'izay fa amin'ny herinandro le izy no aseho am-pianarana de mila mikondo kely de aiza zany ny atao? le izy aloha maraina mandrapaharivo ny andro fa any amin'le mpiara-mianatra aminay ihany ka any zay manao an'io devoir de groupe io Ay, fa tena mba mianatra ve aloha ianao e? ahoana koa ary zany fanontaniana eny zany fa inona ary nataony any am-pianarana any tsy hianatra ve Ny ayatsy havanana rindra. Fomba ndray aman-dreny tsy maintsy mba makatoky amin'ny zanaka e. aza matahotra neny e hianatra ny ataonay ihany dia hamita an'izay devoir zay fa mbola misy zavatra hafa koa angatahako amin'eny Fa mbola misy inona indray rindra? tsy zany neny fa mila vola le izy Devoir de groupe ve de mila vola? ka tsy zany fa araka ny teneniko aneny teo tontolo andro le izy de mila sakafo atoandro de ny polikopy ihany koa de ny mbako tiako kely Lalina mihitsy ny anareo ankizy ankehitriny ka. Taminay nianatra nga tsy nisy an'izanyko. Zaoko vola daholo ity izay miteny rehetra. Fa nga tsy maintsy mandeha e. neny kosa e devoir de groupe nge ho iaho aminao e de tsy maintsy hoe iarahanay rehetrarehetra manao le izy fa tsy olo-tokana sady ilaina ny fiombonana izay mba tsy haiko mba hain'ny namako izay mba tsy hain'ny namako mba haiko e de mifanampy eo natao ifameny zahay Eny e, ohatrina ary ny ilainao e. Be tanisa loatra ianao ka tsy hitako intsony. 3 alina ariary fotsiny neny Tsy manana an'izany rindra. Sakafontsika iray volana mbola ao anatin'io vola io. 2 alina ny afaka omeko anao. neny kosa e le polikopy ane tena be da be e Ataovy mavita aloha izay anaka. Sa tianao tsika tsisy loaka? de inona ary zany mba gotehako amin'izany e Rindra, ianao ne tsy zazakely 5 taona intsony e. Misakafo tsara de voky de zay. ka amin'izay mahatsy zazakely azy izay mihitsy anerineny le ilako mba gote betsabetsaka e Zao rindra, mila manaraka an'izay tenindray aman-dreny. Mila manaraka ny lamy mapetraka. Efa volana e zany 2 alina omeko anao zany e. Zany nefa tsy tafiditra ao anatin'ny depensantsika iray volana. amin'izao kosa nge neny ny sakafo atoandro 5,000 ny plat e polikopinay efa ho 5,000 sy 1 alina de inona zany mba gotehako Ataovy mavita aloha izay rindra. Ao fa manaraka manampy eny raha ohatra mbola misy fotoana. Azonao zany. De endry tsara any tandremo manondratrondrana ny an-tranon'olona any. Enonao ve zany? eny tompoko Ary andana amin'izay matory fifahalana ny andro e. So tsy tafafo maraina eo amin'izany dia alehanareo zany. Sa mbola nasa lovia matsotro. mazotoa ary neny de azadiny mivavaka ho aho Eny anaka. Sany mitondra mbavaka ny zanako foana e. Tadio fa ianao ny toy izao de nisy fitolomana mbavaka nataon'ny ray aman-dreninao tao. Nisy Jesosy tasy niaro anao tao. Ary ianao koa mila mivavaka ao anatin'izany fa tsy de hoentina mbavaka foana. eny ndrery neny makina daholo ane zany tenenineny zany e ao fa hivavaka ho aneny koa ahy e de tafandriamanitra neny te piso
be fiantany izany raha zazaka. Apetraka eo ambony latabatra eo ilay 2 ariarinao e. Eny tompoko. Fa iza ihany ary asa ny fotoana veranga firy zao mbola tsy tonga ihany zao mihitsy ny ala tsy tiako a. Zay efa sady mikarakara sakafo mbola zay ihany koa tia miandry. Zay veranga nareo vao tonga. Hita ho ah, enjana be neny amboteazy amin'izao e. Tsy taitra mihitsy ny riasana. Ary aleo atsoky mihitsy aloha. Iny veranga vao tonga. Fa ahoana e? Aleo nga tsy mahatitra mihitsy rehefa manao fotoana ka. Hainareo ihany fa mbola niomana kely nametrapetraka ny tao an-tanàny e. Sady zao ny vao miotra 12 minitra fotsiny fotoana fanomezana e. Ary izandray zao pera. Fa nganareo tsy niaraka e. Sy efa iny izy iny e. Taony koa de menina foana ranga. Efa tia mpitsangatsangana very sarika mbola tsy. Sady fiarabana tsy vita. Efa wala sady. Salut daholo a. Zany aloha ny dony. Nareo koa zary zalahy tena mba hajao le fotoana fa ny olona aza nikarakara sakafo maraina efa ela ny tonga teto a. Sady ny ahy efa fanontaniana be vao tafavoaka tao an-trano. Tram'izany hoe aizy nareo ny anao an'izany devoir de groupe zany. Devoir de groupe? Elahy ty le sirindra de mahatsikaiky ka raha tsy zazakely ko anketena be ohatr' izany. Fa nga tafavoaka tao izy lary asina raha tsy niteny an'izany a. Ain'ilay andra bofiko. Enja nareo izany raha ampiasina ray aman-dreny ka. Ny aloha de niteneniko fotsiny andeha hivoaka de izay. Za koa le tsotra lary asina. Miditra ela sava. Mivoaka ela tsisy koa. Tena manaiky anareo ahy. Za aloha de mandeha amin'ny fahamarinana foana e. Mera de zao lazaiko hoe andeha hivoaka de hariva miverina. Voilà. Ela be zany fa andao andeha amin'izay ka. Lany eto fotsiny ny fotoana. Hita ho a le sy riasana. Andao andeha ary e. Mba nanahoana ary izay rindra kely koany. Mba mandeha tsara ve ny fianaran'izy iny e? Sa moa revo amin'ity fikarakarana tokantrano dia tsy araka intsony ny fianarana hoe inona ny ampy, inona ny tsy ampy, inona ny tsy hay. Enjana le rotorotom-piainana e. Tsy araka intsony le manara-maso ny ankizy sy ny sisa sy ny tsy mety rehetra. Tenao Jesosy ny anakinana an'izany rehetrarehetra izany. Tahio izy zanako lahy tokana iny. Ianao mba azy mandrakariva hanome fahendrena indrindra fa tena raha ny tanora ankehitriny dia tena betsaka ny mivoana sy maditra. Engane mba tsy ho ao anatin'izany rindra Jesosy. Tahio manokana mihitsy izy ary hitolomako ambavaka mafy aminao mihitsy mba ho endry izy zanako io fa dia raha iny maditra dia asa fotsiny izay anjo ahy. Zanako lahy tokana ny endry tompo e. Mino fa endry izy izay andray an-tanana no aviny ianao e. No avy manontolo rehetra mihitsy fianarana izay ratoviny. Izay mihitsy tompo a. Mahatoko ny fitondranao zahay. Ary aloha andeha tsena fa tsy mahangina sahady atao tanàna vao tsy eo izy. Inona moa fa tsy dia ohatry ny hoe lasa nianatra ihany izy zaniko. Mahafinaritra be kosa ty izany a. Inona tsara moa ny anaran'ity toerana ity? Inona masina moa ity anaran'ity tanàna ity? Ranomasina sa rivomasina? Efa hoe masina rivoko. Zany ve dia sarotra tadiana be?
Ampafirin'ny lesona ianarantsika any am-pianarana. Dia ahoana sy ahoana moa zany zao ny programa e? Laha zaho amin'ny tena mahalala an'ity toerana ity tokony alaza zao mandama amin'ny programa androany. Ka za koa nga mahalala an'izay tena bisy bahaty e. Toerana hitako mba tsara tao amin'ny Facebook tao fotsiny dia hoe maninona mora mba makaty. Aty tsika izao vao samy malalako, haiko fotsiny izao hoe misy farihy tsara tarehy be ao ambadika ao. Izay mahavoanareo izay, tsamba mifampitantana zany. Aiza koa dia hoe tsamba mifampitantana e. Aty vao mba samy mba miara mahita fa Facebook fotsiny izao no hitako dia izay mihitsy ilay aventure e. Sady nga fianarana ihany karohany e. Mamitrandraka koa sao dia aty mahita vatosoa. Ary le tito tsy miteny mihitsy e. Vary mba ariana be. Tsy hay makaiza ny lohany na makaiza. Rindra! Ilange izany resaha izany e. Mbola mibanjina an'ity toerana ity lesy aho. Mbola mankafy e. Ianao ty koa ngamba mety tapoha vao nandeha. Ary andao andeha ary amin'ilay fariary amin'izay fa tsy. Variana eto fotsiny. Lavidavitra ny lalaniry zalahy. Tonga soa eto amin'ny farihy masina rivo e. Mahafinaritra ty a. Sa ahoana nareo? Ie, tena mahafinaritra aloha e. Na ny rivotra na ny bozaka, tena nanenina ihany raha tsy nandeha. Zay ve dia hitondra nareo aty amin'ny toerana ratsy e. Nareo nge efa tenenina foana hoe tsy fianarana ihany ny fiainana e. Izy aloha tsara e. Ao velany le lambahoany ry sarika. Hisakafo zany aloha sika. Nareo ve tsy efa noana e. Za aloha efa mandihy mihitsy ny kankana atao kiboko ato e. Aleo misakafo amin'izay. Sa ve bera tsy noana e. Nareo ohatra ny tsy taitra mihitsy hisakafo. Andeha foana io Inona zao mba sakafo nentin'ny sarika ao? Mba jereo ihany aloha ny paoziny fa zay ve dia amin'ny ratsy. Ary eo mipetraha daholo ary. Ary soa ary le sakafo raha mihinana. Ary tena matsiro kosa izany sakafo nentin'ny sarika izany koa. Tsy mba naposiko hikarakara sakafo ohatr'izao ty indry ity a. Sao dia mba sakafo vidiana tetsy amin'ny gargoty kosa ary tony fa aiza koa. Aza manao an'izany kosa ianao ry asina. Fa za ve aminao dia tsy mba mahay mahandro sakafo mihitsy e. Iza malalako. Sody. Lainga aloha fa tena matsiro le sakafo e. Na za tsy dia misakafo ty ary ohatrany azoto manako. Eno ary rindra. Za koa aloha tena mazoto mana mihitsy e. Dia misaotra indrindra ry sarika ny amin'ny fikarakarana. Afa-po tanteraka izay a. Antsika mantsy e. Raisina fisaorana e. Ary eo lalio aingana ny sakafo mahilalao rano e. Ary avelako amin'izay aloha nareo fa iropoka fa tsy tanako tsony tika. Fa nga moa ianao ty mahay milomano e. Inona izany fanontaniany sarika izany? Zanadranony aty fa tandremo Aza mandeha lavitra be na zany ary fa sao tafatsiropaka any amin'ny lalana ka nahirana anay aty a. Tsika samy vahiny mantsy. Marina mihitsy zany. Sady ny mahay ihany any ity no maty andrano e. Aza matahotra nareo e. Ary lasa ry aloha e. Ary nareo reto nga tsy andeha e. Vovo kosa vedy. Lao aloha hitsahatsahatra kely mihitsy ka andeha fikanina. Otry,
Fangany akatra sahady rindra. Ohatry ny nangatsika ho atao anaty rano tao ry sarika dia miala kely tao aloha. Terena ay, terena io fa aleo mihitsy aloha ivoaka kely. Olo tia, sao dia tsy azo naovana maloto aty? Sao dia tany fadifady na tsy aiko, sady akaikikaiky rano. Raha za aloha za tsy tena hoe mahafantatra be ny aty fa aza atao aty akaikikaiky ny rano aty fa ndana ry alavitra ry mihitsy ka. Eo koa ve dia isan'inona fa alao hoe tsy ambadimbadika etsy fotsiny dia vita. Io miniminy fono ihany ka nosa daholo. Aleo eto akaiky ety ihany dia vita. Boariasina sibera, toa ela be ho ahy rindry, izay ve dia mbola tsy miverina ihany? Mety narary zay ny kibony fahenao koa dia tsy maninona izany iny e. Tonga eo izy rehefa vita izay ataony. Sao dia mba naolana ny fahazimba. Enao ty rery bera mba matitra fa tsy. Fa raha misy anga izany vita mora. Ohatry fa ohatra misy feo hafahafa anie zany tsy hainareo ve zany e? Ohatra misy feo ketsiketsina tao. Sa ve sofiko tsy dia mahare tsara e? Tena rindry izany reto andao jerena ka? Tena izy tokoa ve? Aleo jerena mihitsy. Olo tia rindra, aiza lahy zany? Vatsay, aiza lahy zany e? Io ary le famiteneko alesany, zala zay lisany famiteniteny foana. Andao voajenaingana. Foana rindra? Afinana aza lahy e? Ohatrany tsisy fantako mihitsy ne zany lazainy izany e. Ohatrany hoe maninona feako sa maninona? Andao aloha nga vonjena. Atao ahoana ty e? Nareo koa mbola manany ihany nefa ny tendany ary efa miolana. Rindra, fananinona ianao e? Tena andao reto ialeto. Andao izy hoentsika motoka. Tany tsy milamina ianao riasina. Nampidirinao kizy mihitsy izay. Za ve nalala e? Sady rindra ve tsy mahafetena dia zany lazaina fa hoe napidika izo. Iza nalala hoe isy an'izao hitranga ty? Ndeo jereva nampitrava ty le ria. Indreto misy olona. Azafady tompoko, azafady mba vonjeo re izay mba apio fa marary ty namanay ty. Eo moa re mba apio. Fa inona ny ataonareo aty rakizy a? Tany be fadifady any aty e. Io namanay io jereo ny tendany miolana. Tsy zava-pantatra izay lazainy. Tena nanota fady nareo raha fahitako azy a. Ndeo entina ny tanàna aloha tsapoana. Fa iza aloha ianao e? Poniny ety sa mpitsabo voatra ny toa avy dia avy beko. Fa ndeo vonjena vele namanareo sa mbola tia fantatra ny anarako nareo e. Ngiara fatro ny anarako raha tia izay ho fantatra. Pitaiza olona ny asa korsia. Mazava. Azafady ramose fa be fantanina be koa ireo namako ireo. Ndeo entina malaky fa mijaly ane namanareo e. Io patao reto a. Andao lese,
Andao rindra. Vazao tany masiny ny tanareo fady io. Vinona zany ny tena nataonao taolo tovolahy? Tsy zany oa tiako lomada nivoaka tanaty rano zany de nitereny kely de rehevoaka tao am'le apotra le hazo iny hany de tonga de lorany tenako de tovela kaka tsy velo fahitanao io. Tena zava-dozany zany nataonao zany nianaka. Tany masina ve dia ataonao an'izany? Tena tsy mety zao io rano io rano fandron'ny Andrina io tsy mahazo milatsaka ao mihitsy raha tsy teraka Andrina. Ary io azo kosa de azo tena manatantara io sia fanasinany azo sia mo zany. Fantatria ve zany atao tsy miteny se? Tena mifono zay ngara fatro fa tsy samy tsisy nalala fa de nandeha fotsiny tatia. Ka hono mba misy azo atao ve ny amin'ity namanay ity fa tsy afaka nitondra azo mody toy zao ne zay Zao ane manatiry nareo akolaminy eo amin'ilay azo masina io de tatily sy akondro ny anjarany kaikira fatra zadilo zao ary zato telo arivo telo ray alina telo ray hetsy telo ray tapitrisa telo. To vola be. Aiza nahitana an'izany kaikira fatra? Tsy maintsy mitatsika raha tiatsika sitrany io namatsika io. Vonina be nareo sa ahoana? Aleo rehefa hitady hevitra zay. Eny ary miandro valitenareo de karakaraitsika izy. Dia ahoana natao amin'izany reto Zaho aloha tena tsy manana an'izany vola be zany Dia ahoana ho fa nareo toa ohatrany tsy mamaly mihitsy? Ory asina? Ory bera? Tsy sevitra ty tsy aleo velo mandeha mody de any mahita zay atao sady tsika nga manam-bola. Sady zao omaly ny vali teny omena ny reniny tsy maintsy mahazo fanontaniana tsika. Ny zanany niridarija tsara io de zao lasa miola tenda miverina. Angatadalana ny aloha ngamba zay ry kiakira fatsy de omanina vola tokony omenanao de hiverina aty zay de tsy adinina koa le akoho. Eny ary manao foana. Veloma tompoko. Veloma re. Tsy mahalala ny kiakira fatroka reto. Ataoko mahalala ny anarako reny. Aizany tsy tady an'izay volozay misy olala lovikina elo zay madrapa sady efa ela tsy lavolotsy loza. Zaza tsy mahay mitsabo an'iny akory. Tsatoako fotsiny zany lefa manao foany amin'ny tanin'olonako tsy mamany tany aloha fa manao zavatra zara fa tsy maty tany azy alako. Ito moa le tranonareo rindra? Itsy amin'ny rivavady mangamanga ry ona reto batao izy.
Ohady nareo kosa aloha no miteny zaho efa nandondono. Ty, fa izy ary samy mandondony izany. Mety rindra izay. Rindra mihitsy izany e. Aleo hidina aloha amahazy. Ty, rindra? Fa ahoana izao? Fa nanina zanako? Mama Rindra. Salama. Fa ahoana izao e? Nataonareo ina tany ny zanako. Rindra fa manina ianao? Fona nefa maratra. Ary manina izany fiteninao izany? Ary lanitra fa nanina zanako. Oe, torana ny ramatoa reto fa vonjeo Mama Rindra. Iny eny fa natsiaro ka. Manahoana ianao zay ry Mama Rindra? Fa nataonareo ina tany ny zanako e. Tsy miala aminareo zao ve ny devoiram-parokropy. Zany ry Mama Rindra fa nahoana ry zany nanao devoir zay de nitsangatsangana de tsy hainay fa ny olana tampoka ny tenda ny Rindra. Nanao devoir sa nitsangatsangana e. Lazao izay marina tsory amiko marina e. Nareo indray izany no mampianadratsy an'io zanako io. Zanako Endry anie io e. Tsy izany rery madama fa nandeha nivoaka kely mba hoe haka-rivotra izay Kinanjo moa tratran'izao tranga izao e. Tany fenofeno fady le nalehanay. De izy ny tratra. De izao no entinay aty aminao izao. Raha maninona io zanako io dia tsy miala aminareo tompon'antoka amin'izao nareo. Tompon'andraikitra tsy afa-miala. Nanao devoir nelany teto nefa izao ny averinareo eto anatrehako. Teny aminareo zay. Oka re madama. Mifona re. Ndao zay tsapon'azy re natao. Zay koa iny malahelo azy. Namaneny io e. Marina izany re tanana visy havanana izay didy marary. Izay mahazo Andrindra dia mahazo anay koa. Tena marina mihitsy izany Mama Rindra. Ka tsy izany ihany ny anton-dianay aty fa tena mitady an'izay asalama Rindra izay. Efa niezaka nanantona mpitsabo tany amin'ny toerana nalehanay tany ihany izay fa tsy manana enti-manana e. Vola be ny ilaina sady misy zavatra pitsopitso amin'ny be dia be. Arivo ny telo de inona daholo izy teo nga atao misy hoe iray tapitrisa telo koa dia akoho tsy haiko vorona. Maninona tsara? Fa maninona ny zanako no entinareo any amin'izany mpitaizapitaiza izany? Fa nareo mihinana Andriamanitra sa tsy? Jesosy ne manasitrana e. Zahay aloha mivavaka fa vavaka alohan'ny sakafo nataonay tany e. Tsy mety an'izany hoentina any amin'izany mpitaizapitaiza izany ary tsy ekeko izany. Zavatra tsy marina sady fanambakana olona ny betsaka any. Aleo fa akako mpiandry izy dia entina hiasana sy hivavahana. Dia tena mino ve ianao fa ho sitrana amin'izany izy? Izay koa ne mba mitady hevitra mba hasitrana azy e. Aiza ny finoanareo e? Avelo ny tompony hiasa sy hitsabo ary hanasitrana azy. Ny zanako tsy mandeha any amin'izany
mpitaizanareo zany. Ny zavatra tiako sy angatahako aminareo zao dia ndao hiara hivavaka ho azy tsika. Mivavaka ihany ny vahaolana Jesosy Kristy irery ihany. Ory madama, izany olo izany ka tompon-tanàna mihitsy. Mino fa sisan'izay rindry. Hoy aminareo tsy mandeha any ny zanako, tsy eken'ny saiko velively, fanodikodonana saim-bahoaka fotsiny betsaka amin'ireny sady fanambakana olona, fakana volan'olona. Tsy misy mahay manasitrana fa tsy Jesosy Kristy irery ihany. Ary izany ny antony nanolorany tena teo amin'ny hazo fijaliana nitondra ny aretintsika izy sady mivezatra amin'ny fahorintsika. Eny ianao ihany moa izany io fa izay efa mba niezaka ihany efa niala nenina ihany koa izay. Raha tena tia andrindrinareo dia angatahako mba hiara iombavaka sy hitolona ao anatin'izao ady hatrehany izao. Ekenareo ve izany? Mila miara-manaiky anefa raha vao misy ray mandady dia tsy ho sitran'izany rindry. Zanako ve mila fanasitrahana dia izay no tadiavinao anaiky? Eny ao fa ekena mba tsy fandirana. Tsy ekekena fotsiny ohatr'izany tovolahy. Ny faharesen-dahatra ao no ilain'ny tompo Tianareo ho sitrana ve io zanako io sa tsy tianareo Mety ezinareo eo amin'ny toerana. Raha nareo voatahaka an'izao dia mba ahoana hoy ny ray aman-dreninareo? Lena, magini, se papawai, papaopa, papakongo maduna, tenda vila levanta na tapete, ele, papai, etrobao. Sa matahotra ny zanako. Mino an'i Jesosy moa ianao ao fa tsy maintsy sitrana ianao. Sitranin'i Jesosy ny zanako. Dia akampiandry aloha iny. Ny sasany mba iangaviako mba hivavaka dia ny sasany mihira. Misy asa maizina ao anatin'izao. Misy asa maizina mila roahana. Dia izay zareo hanomboka ny asintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy any Nazareta. Ny adidina ny asa ratsinao ry Satana, miala ny devoly, miala amin'ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy manan-kery avy any Nazareta, ilay tompony tompo sy mpanjaka amin'ny mpanjaka, no anaovako zao asa zao. Hery sy fahefana avy aminy no anatanterahako izany. Miala ny devoly amin'ny anaran'i Jesosy. Mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana, any amin'ny fahariry mirehatra ny sahazan'ny Satana sy ny firongony. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, miala, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kery tsy manam-pahefana. Mpanompo efa novidiny io ka tsy hanananao anjara ny Satana na dia kely ary. Efa ny Jesosy reo, efa voavidiny tamin'ny rano reo. Miala ny devoly, miala! Miala amin'ny anaran'i Jesosy, mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy. Hivavaka sika ry havana. Dia izao tohizana ny asa dia mbola miverina io izahay rapitso. Dia mahireza mivavaka hatrany matiky ny tompo fa mpandahatra endry izy sady manasitrana. Misy antony ny zavatra rehetra izay miseho amin'ny fiainantsika. Noho izany dia mimbena mandrakariva, mazotoa mivavaka fa tena tsy kely lalana ny ratsy. Anao izay aminganana antsika mpanompo ny tanjony mba haverentsika mianakavy. Zay fa mahireza daholo. Raha pitso indray izay miverina eto. Misaotra betsaka Dato Alfred misaotra betsaka anao. Ao fa miantso anao any ihany raha pitso sa avy dia makaty ianao? Ka tonga dia makaty izay fa efa hitako ny trano tonga mpiandry namana hanampy
dia misaotra betsaka tompoko, tahiana Andriamanitra ianao, ho sitrana ny herindra zanako. Isaorana ny tompo reto fa zava-dehibe iny ataony teo amin'ny fiainako. Ary eto aho dia maneho ny fifonina eto anatrehanareo tamin'ny zava-diso izay nataoko. Indrindrandrindra fa ianao roneny, mamela ahy ianao satria nandainga teo anatrehanao aho. Tena hifonako ary tsy ambekina intsony ampizay. Misaotra anaka, ny fahantsoranao sy ny fahendrenao no ilain'ny tompo, ary amin'izao sisa izao dia asa manontatsony. Izany efa hitanao izao ny lala tsara te hizory. Misaotra neny ary ho anareo kosa ry izy telo andeha raisitsika ho anatra lehibe ho antsika ny zavatra niainana tany. Tsy moramora, tena hoe mafy, fa soa ihany fa teo ilay Jesosy. Soa ihany fa teo izy namonjy, nanavitra tao anatin'iny ady iny. Ary tena hoe fotoana izao navaozantsika indray ny fanoloran-tenantsika eo anatrehany. Ndao heverinao amin'ilay Jesosy fa ao amin'ny ihany no ahitantsika ny famonjena. Marina mihitsy ilay tenin'Andriamanitra manao hoe mifaliry zatovo dia mbola tanora ianao. Ny falitsika, livintsika, kanefa misy fetra ny zavatra rehetra. Misy fetra ny zavatra atao dia reny no nahazo antsika. Ary amin'izao fiainana iainantsika izao, tsy maintsy mbola andalo fitsarana avokoa isika, na mety na tsy mety ny natao. Ka tsy aleo ve manao marina mandrakariva e? Ary niova ianao Tsy izany sarika fa Jesosy no nanova ny fiainako toy izao. Ary iriko koa ianareo mba ho toa ahy, mba i Jesosy ny tombo sy mpamonjy ny fiainanareo. Ary aza mangatakandro fa zao anio izao dia raiso izy. Ni